sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Nisy famantarana lehibe ny seho tegna an-danitra dia vehivavy nitafy masoandro ka nivolagna no teo an-tongony ary kintana 12 no satroboninahitra tegna andohany. Apokalipsa 12. Manolotro fiarabagna sy fireran-tsoantsika menakavy izay mankafy magnaraka tsy tapaka an'ity fandaharagna toroteny sy fampianarana iaragna amina archevêque ray aman-dreny ity. Miarabantsika menakavy tratran'ity andra lehibe, andra maventy ho an'ny eglizy magneran-tany, ankalazagna ny nampiakaragna vatagna sy fagnahy any Masina Maria renin'Andriamanitra, renin Jesoa, renin eglizy. Izy izay vehivavy nosafidian'Andriamanitra agnatanteraka ny sitrapony amin'ny tantaram-pamonjegna izay entigny amonjegna antsika olombelo. Dia niteraka ny zanany, ny kolokolo ny zanany, ary nafoy izay zanany zegny atreo ampoditro ny azo fijaliagna no fitiavagna antsika olombelogno ho famonjegna antsika. Engane izy renitsika, ivavaka ho antsika, hitondra ny vetsovetsom-pontsika, hitondra ny fangatantsika amin'ny Jesosy zanany, mba ahitantsika ny soa, ahitantsika ny tsara, hiadagnantsika dia ny mbola eto ambonin'ny tany. Ndao ary orignesitsika ny ten'Andriamanitra rosiny eglizy ho antsika amin'ity andra maventy andra niany ity, arahy ny toroteny sy fampianaragna archevêque ray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Boky fanambarana nosoratan'ny Masindahy John Apôstôly. Novohaina ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra, ka niseho teo anatin'ny tempoly ny fiaran'ny fanekena. No ninona, nisy famantarana lehibe niseho teny an-danitra, dia vehivavy anankiray nitafy masoandro, ny volana no teo an-tongony, kintana 12 no satroboninay ny teny andohany. Bevoka izy sady ny etsijaza, ka nitaraina noho ny fanaintena mpiterahana. Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny an-danitra, de dragona mena lehibe anankiray nitranga tampoka, 7 ny lohany, 10 ny tandrony, ary satroboninahitra 7 no teo andohany.
no finaokany tamy rambony ny ampahatelo ny kintany lanitra ka nazerany tamy tany. Dia nijoro teo anoloandra vehivavy iteraka izy mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Teradara vehivavy, ary io zanany io no ifehiny firenena rehetra amin'ny tsoraby ka nakarina ho any amin'Andriamanitra eo anilany seza fiandrianany. Fa raha vehivavy kosa nandositra nankany anefitra fa agny no nanamboaran'Andriamanitra toeragna ho azy. Dia nandre feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia an'Andriamanitra ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakana, any Kristy koa ny fahefana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Samsana kuruna famafati-fati ni mulut jauh kadenu talinis tupianau etarumi sabajari magari sikirung nilasa siambuni anda marina sini muri silai tutuai nan sandindahu marani terini sepitianau uring jadi refavalundahu ahari jadi fike jahanaha Anzak kami ni sini mangkanau Iharinya janin si cakau Ditumpuan demani jatumpun nahu Malusut jana wirupi faliana Yanau fatsin ya fazena manahu Demani jamira ya kanzunau Valia turi furang kafizing nau Biritsu kamura wadapan nau Anisan hireu se malalang nau Nisana kavavina demanzaka Ireti firava kaviaminahu Aring rumizura kavananahu Irava keri ni panzakavavi Anyung bulame naftane ofira Ubiwan damani totiang sika Kisana nitumpu panzakat sika Fanain itungga fanain sika Dunya pakarina Ifi nangonana Iyang sanil Kristina
Kristi lahat papagkadyan. Taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tany Korinty. Ry kristianina havana, efa nitsangako velona tokoa i Kristy, ary izy no santatra izay efa nodimandry, satria olona iray no niavian'ny fahafatesana, ka de olona iray koa no iavian'ny fitsanganako velona. Ary toy ny hahafatesan'ny olon-drehetra ao amin'ny Adama no hahaveloman'ny olon-drehetra ao amin'ny Kristy, fa manaraka ny laharany avy. I Kristy no santatra, vao izay ny any Kristy amin'ny andro hiaviany. Rehefa afaka izany, tonga ny farany, dia rahatr'izay hatolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana. Rehefa levona avokoa ny fifehezana sy ny fahefana ary ny hery rehetra. Satria tsy maintsy manjaka izy ambara-panaony ny fahavalony rehetra eo ambany tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Amen, alléluia. Jésus nous envoie, chantons l'alléluia. Dieu est notre joie, bondissez de joie. Voici le Sauveur, amen, alléluia. Ouvrons notre cœur. Evanjely masina nosoratan'ny Masindahlioka ao amin'ny toko voalohany. Tamin'izay andra zegny dia niainga i Maria nandeha haingana ho agny amin'ny tany Betendrombohitra, ho agny amin'ny tanàna anankiray agny Joda, ary niditra tao an-tragnon'i Zakaria ka niarahaba an'i Elizabeta. Noho ny voaren'i Elizabeta ny fiarahaban'i Maria azy, dia nientagna ny zaza tao an-kibony ary feno fagnahy masiny Elizabeta, ka nanandra-peo ny antsomafy hoe: no soavigny noho ny vehivavy rehetra ianao, ary no soavigny ny ateraka ny kibonao. Ary avy aiza amiko zao no mba vangen'ny renin'ny tompoko aho? Fa indro raha vao renin'ny sofiko ny feonao ny arabahay, dia nientakafaliagna ny zaza tato an-kiboko. Ary sambatra Lenino fa ho tanteraka izay nampilazain'ny tompo taminy. Ary hoy Maria: mankalazan'ny tompo ny fagnahiko, ary faly sy ravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy ny foko. Fa nitsinjovy ny fiambaniany ankizy vaviny, fa indro hatramin'izao dia ataony taranaka rehetra hoe sambatra aho, satria efa nanao zavatra lehibe tamiko le maefa, ary masigny ny agnarany, sady amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindram-pony. Na efa asa mahery tamin'ny sandriny izy, dia nampiafiany izay niavognavo tamin'ny fisainany fony, naongany niala tamin'ny fiketrany ny mpifehy, fa ny ambany kosa nasandrany, ary noagna novokisany soa, fa ny mpanan-karena kosa dia nampodiany mitondra tagnampolo. Niayany sy nahelim-panompony izy, fa tsy ho adigno ny famindram-pony tamin'ny Abrahama sy taranany mandrakizay araka ny efa voalazany tamin'ny razantsika. Ny toetra tokony ho 3 volagna tao amin'ny Elizabeta i Maria vao nody tagny an-tragnony. Masina ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, faly isika menakavy rehefa misy avana tafita, ka faly tokoa aritsika amin'ity andro niany ity 15 Aogositra, satria andro fankalazana ny nampakarina ny masin'ny Maria an-danitra, zany hoe
olona raiky raha amintsika no tafita nampakarina amboninahitra any an-danitra ka faly mifampiarahaba sika satria voalohany misy tafita amintsika ary ny faharoa ary tena zava-dehibe ihany koa manapirofo fa sy nofinofy insono ho antsika izay inonsika fa tena tanteraka ao amin'i Kristy sy inona izany fa ny fiadanana mandrakizay any an-danitra ka i Masiny Maria no misantatra ny vokatry ny famonjena nentin'i Kristy. Besaka ny mitady anymesiny antsika hoe manonofy ianareo ary de hitan'Andriamanitra ary fa mety ary mendrika ary mahavonjy, mendrika sady mahavonjy ny anomezany antsika ary an'izay pirofo mitoka amin'ny tendan'izay mba hasiokivo sika amin'ny diasika amin'ny sika mivahiny ety an-tany ka ilay renin'Andriamanitra renin'i Jesoa sy hoe noho ny fahamendreny i Masiny Maria araky ny voalazasika teo fa araky ny voalazasika noho ny fahasoavana vokatry ny fanavotany Jesoa de iziny no nisantatra an'izay miandry asika rehetra amin'izay any an-danitra izay tanteraka ao Masiny Maria izay sy maintsy ho tanteraka ihany koa amintsika menakavy ka manambara fa afaka mandesy ny rasy tokoa isika ary dia mipetraka mitoetra ao amin'ny fiadanana ka noho izany sy tia korontana virus izay manakorontana ny fiainantsika ty tokoa no farateny araky ny averimberintsika fa ny fiadanana ny lamina efa napetraka Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Marina ny demony hitatsika mivaky teny voalohany tsy misahatra manakorotana an'izay lamina napetraka Andriamanitra izay kanefa tsy izy no andesy hitasika amin'ny boky ny Apokalipsa mivaky teny voalohany fa Andriamanitra no andesy ary misy famantarana lehibe miseho eny an-danitra dragona mena lehibe anankiray nitranga tampoka 7 ny lohany 10 ny tandrony ary satroboninahitra 7 no teny an-dohany mampangovotra zany ohatra isika mangovotra izao kanefa io nandrefeo nahery tany an-danitra ao hoy Masindazy Joanina na hoe ankehitriny dia an'Andriamanitra ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakana any Kristy koa ny fahefana ka mabaribary amintsika izany ikry ny fankalazasika ny Masiny Maria nampakarina any an-danitra fa horesy tanteraka ny rasy ary anisan'ny rasy mamely ansika ity korontana virus ty ka horesin'ny Kristy izay ka aokary ny fiainan'ny Masiny Maria no ibanjintsika bebe koa ahafahasika ho tonga amin'izay famonjena no manin'ny Kristy antsika zay. Fantatrasika hatramin'ny voalohany fa nosatarin'ny Masiny Maria ny fiainantsika manontolo ao amin'i Jesoa. Hitasika izany raha nandray ny fahasoavana manokana izy nidina ny fanahy masina ka nitorotoroana tao aminy i Kristy mpanavitra ansika ka tahaka izany koa isika tamin'ny batemy dia nandray ny fanahy masina isika ka miaraka amin'ny Masiny Maria reny ary sika no miady amin'ilay dragona araky ny voalazasika teo ka sy maintsy mandresy isika miaraka aminy araky ny voalazasika dia i Masiny Maria no misantatra an'izay fandresena izay ary matoky isika fa raha mibanjina ary mametraka mandrakariva tahaka nataon'ny Masiny Maria eo anivony fiainansika an'Andriamanitra ary kasaka mandrakariva anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tahaka ny Masiny Maria sika dia ho tafita somansara any amin'ny misy an'ny Masiny Maria sika ary izay ihany koa no ampianarin'ny Masindahy Paoly antsika
amin'ny vakiteny faharoa, zany hoe aoka isika ikasaka zay misy ny Kristy, satria izay no anehotsika ny fandresena ary ahatonga tsika ho tena zanak'Andriamanitra. I Kristy no santatra vo izay araky ny voalazany Masinday Paoly vondrenesika tamin'ny vakiteny faharoa, tsara iverenatsika kely ry kristianina havana, efa natsangako velona tokoa i Kristy, ary izy no santatra zay nodimandry, satria olona iray no nevian'ny fahafatesana, ka de olona iray koa ny fiavian'ny fisanganako velona. Ka raha ao amin'ny Kristy tokoa ary ny fiainantsika, dia iaraka amin'ny Kristy amin'ny voninahitra ntsika, ary dia i Masiny Maria no maneho amintsika sahady izay miandry antsika zay. Sy noho ny fahamendrehana no nazahoany Masiny Maria an'izay ho isika zay, nazahoany an'io satroboninahit'Andriamanitra any an-danitra io, fa noho ny fahasoavana zay nofidianan'Andriamanitra azy ho renin'ny mpamonjy. Mety ilaza tsika hoe i Masiny Maria zany naharovan'Andriamanitra isika koa, raha mifikitra amin'ny finoana isika tahaka nataon'ny Masiny Maria, dia aharovan'Andriamanitra. Ka izay no fampianarana voalohany, fa ny faharoa tsara ho atrateritsika ary amin'izao andro ankalazasika nampakarina any Masiny Maria any an-danitra izao, dia ny fiainan'ny Masiny Maria zay voafitina amin'ny tononkirany zay niarany tamin'ny Elizabeta, ka ho fampianarana ho antsika matoa narosiny Eglizy amin'izao andro izao io tononkirany Masiny Maria io, dia satria io voalaza ao io ny fiainany Masiny Maria manontolo, azo lazaina zany fa io no fandaharam-piainany Masiny Maria, ary de zay koa no fandaharam-piainantsika raha atao amin'ny teny mahazatra zany, fandrindrasika miatrika an'izao zavatra sarotra izao, ity korontana virus ity, de io ny feuille de route apetraka amintsika, ka ahatonga sika andresy an'ity korontana apetraky ny virus ho antsika ity. Force ho antsika zany, angovo asika io tononkirany Masiny Maria io, satria mazava ny fiainansika, sy hoe ireare isika enosika sara amin'io tononkirany Masiny Maria io, fa ny fikitra manontolo tamin'Andriamanitra izy, ka afaka nandresy ireo zay sakasakana teo amin'ny fiainany. Ary ao anatin'io tononkira io ny afataratsika fa no ny asan'ny fanahy masina, dia tahaka ny Masiny Maria koa isika, tabernakla velona hitondra any Jesoa amin'ireo manodidina atsika, ka amin'izay na dia mafy aza ny ady atrehana, fa miaraka amin'ny Kristy isika ampanetretena tahaka nataon'ny Masiny Maria, dia andresy ireo zay sakasakana eny amin'ny fiainantsika, ireo zay mety anahirana, ka amin'izay afaka mankalaza sy mideran'Andriamanitra tahaka nataony Masiny Maria sy masimbavy Elizabeta isika. Izany hoe amatabernakla velona sika ao amintsika i Kristy, ka i Kristy zaraitsika no entsika amin'ireo manodidina antsika, ka raha mifanozo amin'ny Kristy, mitrotra amin'ny Kristy ireo manodidina antsika, dia tahaka any Masiny Maria sy masimbavy Elizabeta, ka afaka iteny na efa be tamiko ilay mahery, ary na ilikiliky n'ireo miavonavona, ary naongany iala tamin'ny fiketrahany fe fa ny ambany kosa nasandrany. Zay ny programa ny fiainany i Masiny Maria, ka ambarany Masiny Maria ary fa ady sady dia tokoa ny fiainana, ady amin'ny rasy, ary dia makany amin'izay fiombonana
amin'Andriamanitra izay ka na dia mafy aza ny dragona araky ny voalazasika teo, izany hoe ity korontana virus ity sy miady rery sika fa tahaka nataon'ny Masiny Maria feno ny fanahy masina ary i Kristy nandresy raha teo ka miroso amin'ny mandray an-tanana ary sy hoe samy mandeha samy mitady sanatria fa tahaka ny Maria sy Elizabeta miara-dalana mifampisimbona mifanompo ary mifampikarakara mba samy afaka idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra ampiadanana tokoa. Ka izay ny fampianarana ho ansika amin'izao fankalazana ny 15 ho izao rafitinina izay rehetra zay dia voalohany dia tsy ity korotana virus ity no farateny ary fa ny voninahitr'Andriamanitra mibaribary taon'ny Masiny Maria nampakarina any an-danitra ary ny faharoa ady sady dia ny fiainana na dia ady sady dia aza dia andesiny rasy tahaka ny andesena any dragona dia ary de tonga any amin'ny fiadanana mandrakizay tahaka ny Masiny Maria. Ny fantelo dia sy hirery isika fa miaraka amin'izany ary mifampitsimbina mifanometanana ary ao anatin'izay fifampisimbinana izay ao anatin'ny fanetretena no andesesika ny rasy ary ifanasoa isika ka tahaka nataony i Maria sy Elizabeta ka idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra. Ry Jesosy Kristy Tompo nampakarina amboninahitra any an-danitra i Maria reninao sady reninay ampitondrainay aminy ary izao fiainana izao vavaka miatrika n'ity zavatra manahirana ity, izao fankalazana iranay manao izao ka omeny anao ilay zanany malalany ka izy no hitalao ny fahasoavanao ka hidina aminay tokoa ny fahasoavanao ahafanay andresy ny rasy ka amin'izay afaka midera sy manome voninahitra anao izahay. I Masiny Maria koa ny ampianatra anay eo anivon'ny fiainanay zay fantatrao fa miatrika an'izao arety mandoza izao zay miatrika an'izao korontana virus izao ka oengany izy no isolovava-anay aminao ka hitalao ny fanainao masina ka amin'izay ifanasoa izahay tahaka ny nataony tamin'ny Elizabeta ka ho tabernakla velona tokoa izahay izaranao amin'ireo manodidina anay. Ry Masiny Maria na de eo aza ny tebiteby sy ny aiay nanjoanay de matoky izahay rehefa mibanjina sy mankalaza anao nampakarina any an-danitra fa nitanjona ho anay dia ao amin'ny asambarana mandrakizay any an-danitra ka pio koa izahay mba ho tafita any aminao aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no
noho isoatsika sandovaky sy asatsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.